Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Mety miova avokoa ny olon-drehetra, ny zavadrehetra ihany koa torak'izany. Mety ho faty, mety ho loha, mety hamadika, mety hanadino, mety hankahala. Kanefa eo ilay raintsika izay any an-danitra, izay tsy mba mahafoy, tsy manadino ary tsy miova na oviana na oviana, fa fitiavana mandrakizay. Ny olon-drehetra dia mety handao anao, ny olon-drehetra mety hanaraby anao, ny olon-drehetra mety hampalahelo anao, handratra ny fonao, hifosanao, hanaratsy anao, mety hamono anao aza amin'ny fotoana raitsy am-pozina. Fa Andriamanitra kosa tsy mba hanao izany aminao mihitsy. Tsy ampijaly anao izy fa hampahery anao, ampifaly anao, ampianatra anao, hitantana anao, hamolavolanao ho tonga olom-banona ary hivoaka ho mpandresy. Koa mankanesy eo aminy fa izy no ilay tokana, tsy handao anao na oviana na oviana. Ahoana hoy ny teny fikasana izay natolono anao manokana? Na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany no isahirana mitondra anareo. Izany nanao ka izaho ihany no hitrotro. Eny, izaho no hitondra sy hanafaka. Isaia 40:4. Tarika Cœur de Lille. Atolotry ny fifanantenana ho anao tsara ho fantatra.
fiainako sy ny lalàna. Ny fiainako sy ny lalàna. Na tsy mifankahita aza isika fa mifankandre dia kopakopa tanana mahatsara fihavanana no iarabananao mitandreny ny AWR. Antenaina mba hitondra fanantenana ho anao tokoa ny fandrenesana ny fandaharana rehetra ka dia manasa anao ary hankafy. Fa inona ihany ho any ijerijereny deraha e? Misy arina angano tarehako sa misy maloto ny akanjoko? Raha misy rivo mahery amin'izao dia angambo ny riko ity zaka ny rivotra mihitsy. Ai! Mahi loatra ny riko ry mevaka. Zany ve? Fa ahoana loatra ny ao an-tokantranonareo ao e? Raha zoko koa hitanao ihany fa mba misy tsy fahampiana kely indraindray e. Mo miafy ny lehibe isakafoanan'ny ankizy e. Na zany azy tsy ohatr' izao mihitsy ndriko fony voanambady. Meva, tena meva arak'izany anarandriko zany. Zao ndriko ringitra kely mampalahelo mihitsy mariny. Nareo koa moa fiainana efa mihamafy zao mbola mahita an'izay miteraka foana mba karakaro ny tena fa anaraka anie ny aindriko ny farany. Efa miezaka miteny any radio ihany anie hafa. Tsy azo toaina izy sady tsy azo toaina hono ny taranaka fa arena ny zanaka maro e. Ka raha matindry dia anao ahoany ireo zanakindry be dehibe ireo? Iza no havita hitaizan'ireo? Ka tsy hitako an'izay atao raha zoky. Fa ahoany? Irajo ary ny vadiko. Izy zany no mibaiko. Izy ny rain-janako sady lom-pianakaviana. Dia maninona? Ka ninona eo ary ahy e? Isara-panambadiana tsy vao mainka aloza. Efiko ordera fa izay no anjarako a. Sady tokantrano koa anefa efiny. Araka ny antontanisa navoakandreo mpanombana ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao amin'ny sampanasa maneran-tany misahana ny fahasalamana na ny OMS dia mahatratra 530 ny vehivavy maneran-tany no hiaran'ny herisetra na ara-batana na eo amin'ny firaisana ara-nofo. Indray mandeha farafahakeliny amin'ireo olona akaiky azy. Vokatr'izany dia vehivavy 730 isan'andro no maty finoan'ny fianakaviany. Tamin'ny taona 1740 dia tombanana fa amin'ny vehivavy 7,900 maty maneran-tany ny atsasak'izay isa izay mihoatra dia maty no vonoin'ny olona akaiky azy na vady na olontiana na fianakaviana. Mahatratratra ny amin'ny 5,000 no any zany amin'ireo vehivavy 7,900. Raha izay isa izay no enoina dia betsaka ny herisetra miatra amin'ny vehivavy. Andao renesitsika ny mahakasika izay miaraka amin'ny mpisolo vava teo amin'ny micro namana Rila. Azadino fa ato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra trany ianao. Vahin'ny fandaharana Ramatoa Ravelson Mbolatina, mpisolo vava ao amin'ny olafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara. Miarabanao tompoko. Mbola faly miaraba ny mpiain'ny AWR indray androany. Ya, mbola ao anatin'ny loha hevitra mahakasika ny herisetra ihany sika Ramatoa mpisolo vava.
tiana horesana manokana ny herisetra izay miatra amin'ny vehivavy. Ahoana sy ahoana moa zany, na koa hoe aizavy no ahitana vehivavy hiara-ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina. Matetika isika mihevitra fa ny resaka herisetra tao amin'ny vehivavy manokana dia ny herisetra ho tokantrano ihany, zany hoe herisetra tao amin'ny vady. Tsy izay fotsiny ihany atao hoe herisetra fa betsaka ny atao herisetra tao amin'ny vehivavy. Ny herisetra tao amin'ny ankizy ihany koa misy karazany maro izy ireo izay no jerentsika manaraka izao. Inona avy ary ireo karazana herisetra atao amin'ny vehivavy? Betsaka ny herisetra fa ohatra vitsivitsy no ho teneniko anareo eto. Misy ny herisetra ho tokantrano araka ny voalaza teo, violence conjugale na violence familiale, ataon'ny lehilahy io ao an-trano. Azafady tompoko, ny vady ihany ve io lehilahy manao herisetra amin'ny vehivavy io? Lehilahy io tsy voatery hoe vady, fa mety hoe ny anada, mety hoe dadatoanao, mety ny anadahandrenao io, mety ny rahalahandrainao. Ireo rehetrarehetra eo zany efa mahatonga ny herisetra ihany koa. Na mety hoe ndreny ao an-trano koa raha dia efa mety mamono ny zana amin'ny vavy, fa tsy hoe voafetra fotsiny ihany ilay izy hoe ny vehivavy vonono ny vadiny no atao hoe vehivavy hiara-ny herisetra. Mety hitranga ao tokantrano ve tompoko no hoe lehilahy manolana ny vadiny? Satria ny herisetra araka ny fanazavana teto dia tsy fikasihana ara-batana ihany, fa eo amin'ny fanolanana ihany koa, eo amin'ny firaisana ara-nofo moa zany. Ny fanontaniana matetika mipetraka eo anoloanan'le hoe herisetra ao tokantrano mikasika an'ilay fanolanana io foana, hoe fanolanana ve misy eo anivon'ny tokantrano? Mivadinao ihany ohatra manolananao ve zany ve dia hoe misy ve zany? Dia rehefa manahoana ary ny atao hoe misy ny fanolanana amin'ny mpivady zany. Ny fanazavana akaiky indrindra azontsika maritana azy dia alao hijeriny eo amin'ny fehezan-dalàna famaizantsika amin'ny andininy 2:300. Izao ny famaritana ny atao hoe fanolanana. Atao hoe fanolanana izay rehetra firaisana ara-nofo na inona karazany natao tamin'ny olo-kafa tamin'ny alalan'ny herisetra, fanerena, fandrahonana na tampoka. Ao anatin'izay famaritany fehezan-dalàna famaizana azy izay, tsy misy mihitsy ny ao miteny hoe fanolanana ataon'ny vady amin'ny vadiny ao an-trano, ataon'ny lehilahy amin'ny vadiny ao an-trano, ny firaisana ara-nofo anterisetra na tampoka na misy fanerena dia tsy voasazy ny lalàna, fa anisan'ny fanolanana zany rehefa ao anatin'io le famaritana io hoe rehefa atao anterisetra, rehefa misy fanerena, misy fandrahonana na tampoka. Zany hoe tsy anjara asa ve zany ny fomba hitenenana azy hoe tsy maintsy ataon'ny vehivavy amin'ny lehilahy vadiny ao tokantrano ny firaisana ara-nofo, na tiany le vehivavy na tsy tiany? Eo indrindra ny tsara horesana hoe ny zavatra tokony ataontsika ao anatin'ny saina dia hoe anatin'ny rehefa manao sonian'ilay boky rehefa mivadiny ny olona, tsy misy mihitsy ny ao hoe devoir conjugal ny firaisana ara-nofo eo amin'ny mpivady. Misy manko malay-panahy mieritreritra hoe efa izay no antony nanambadiana dia devoir io, tsy devoir io fa resaka fanehoam-pitiavana. Fanehoam-pitiavana zany tsy misy herisetra mihitsy ao anatiny, fa tokony mandiny tena koa zany ianao, matoa ny vadinao tsy manaiky anao misy olana zay ao amin'ilay tokantrano dia ifampiresahana ilay izy, fa tsy hoe efa devoir anao io dia tsy maintsy ataonao na ohatra ka tianao na tsy tianao. Tsy mitombona mihitsy zany izay, fa rehefa ohatra tafiditra ao anatin'io famaritana ny tenen'ny fehezan-dalàna famaizana io dia efa manao herisetra ianao zay amin'ilay vadinao. Ya, mazava zay. Amaraparana ny resatresakantsika androany, izay mariana ampiaino fa mbola ho tohizana amin'ny manaraka izay resaka herisetra zay. Fa ahoana zany raha matompo solovava ny hevitrao
amin'le fitenitsika malagasy hoe tokantrano fiafiana. Amin'ny fiarahamonina malagasy misy ilay fitenenana hoe ny tokantrano fiafiana, tokantrano tsy aka sy ny sisa. Izay koa ny anisany mahatonga ny vehivavy zany tsy samy taraina fa efiana eo ilay izy na dia efa miatra manaina arany. Dia misy koa vehivavy mieritreritra fa zavatra normal ilay mahazo azy ao tokantrano, ary misy mihitsy ara ny tena mahita excuse ho an'ilay lehilahy hoe iny kosa aloha nisy fahadisokanina tonga anazy tezitra be tamin'iny. Ohatrany hoe eo amin'ny fiarahamonina malagasy any lasa ho zavatra mandeha ho azy ilay izy, satria misy koa moa le hoe ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano. Izay lehilahy lohan'ny tokantrano izay mbola mila resahana ihany koa, fa fiarahamonina anankiray tsy maintsy misy lohany ao. Izany kory tsy midika fa ny ankoatr'izay dia ambany, dia hoe azonao anaovana an'izay tianao atao ilay olona, fa iny fandaminana iny dia hoe misy izany ny lohan'ny tokantrano, dia ny lehilahy natao lohan'ny tokantrano. Mankasitraka indrindra tompoko. Ny rariana indrindra dia mba ho tokantrano lavitry ny herisetra ny tokantrano misy anao. Ho tanteraka amin'ny tokantranonao ane izay voalaza ny tenin'ny soatra masina ao amin'ny Luka 1:5 mivaky toy izao hoe: ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny tompo. Isaorana indrindra ny mpisolo vava-mbola tiana Ravelson nanoro ny tokantrano ny fiainana lavitry ny herisetra. Isaorana ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana fanampiny dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71 034 12 866 71. Ita antsika rehetra ne ilay Andriamanitra pahary. Zoanitra siry ilano ny farimpona na atotosan'ny fandaharana tsara ho fantatra, mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray. Groupe La Voix des Archanges. Quand Jésus, je trouve la liberté. En Jésus, je suis sûr d'être sauvé. En Jésus, je vivrai pour l'éternité. En Jésus, je trouve la liberté.
voice of hope. AWR manolotra ho anao feo ny fonantenana. Ny namanao Risarandrenjatovo indray no miaona aminao amin'ity anioty ary ankasitrana ny fanongolananao ny sofinao mba tafa sy dinidinika eto isika. Manona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ny tenako. Misy fanontaniana mipetraka dia ny aty aloha hoe ny didy folo ve sa didy hafa no ifehezan'Andriamanitra antsika. Mialohan'izay dia andeontsika hivavaka. Raha eo mankasitraka amin'ny fitantananao sy ny fanampianao anay. Mankasitraka satria nomenao namanao mba hidinidinika sy tafatafa mikasika ny teninao. Koa omeoanay ny fahasoavanao manana biampy ary oka mifananao no anomeanay fahasavan-tsaina ary mamela ny heloko satria mpanota tsy mendrika ary ny tenako ianao no oka hanao ahy ho fitaovana mahomby. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Ny didy folo ve sa didy hafa no mifehantsika. Isaka n'izay miresaka amin'ny olona ny tenako na amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera io na mivantana io na eny an-dalana io na ao an-trano na izanaiza zany toerana iresana an'io dia zao foana ny tenin'olona hoe efa tsy malaza tsony efa tsy ilain'ny fivavahana kristianina tsony zany didy folo zany efa didy hafa. Zany ve ny tena marina tsy ambany lalàna intsony sika ozy ny olona sasany fa ambany fahasoavana. Zany ve ny tena izy tsy feheziny didy folo tsony sika hoy izy fa ny fanahy masina no mitarika antsika. Tena marina ve zay? Miraitsykombakomba amin'izany koa ve mifanahy masina? Tena magaga miraitsykombakomba amin'ny olona mpandika lalàna sy tsy fehezin-dalàna toy izany tokoa ve mifanahy masina? Ny raisantsika hevitra angamba dia ny hoe vokatry ny fandikan-dalàna na tonga zao zava-doza mahazo antsika taranak'olombelona rehetra zao. Ary izany dia tsy hitsahatra mihitsy izany favoazana zany raha tsy ringana ilay mpandika lalàna dia ny devoly sy ny anjeliny miaraka amin'ireo olon-dratsy dia ho dorana ho lasa lavelona ao anaty fariafo amin'ny fihafaran'izao tontolo zao. Andahoany amaky andiny tsoratra masina isika. Matio 7:1-7 ka hatramin'ny 7. Matio 7:1-7 ka hatramin'ny 7. Toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny
ary reny dia anangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra manafitoana rehetra mba m'izay manao meloko dia hanipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroanify ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany rainy izay manatsofina aoka izy hihaino izany tranga izany a dia ipoitra iseho ary ho avy rehefa ho avy ny fataperany zotontolo zao araky ny andininy fa 7 sy ny andininy fa 50 amin'io toko io ihany maro ny andininy miresaka ny amin'ny famaizana ny ratsy fanahy rehefa ho avy ny fataperany zao tontolo zao ary izy ireny a dia tsisy milaza fa misy ratsy fanahy ijaly mandrakizay tsy ho faty mihitsy ao anaty lelafo na ny hoe ny devoly ampijaly any anaty afo zany manko mifampianarana amparitaka amin'izao fotoana izao dia mipetraka ary ny fanontaniana nahoana Andriamanitra no tsy maintsy hanao an'izany satria nandika ny didy folony ny voary anankiray dia rehefa nandika ny didy folo ny voary anankiray dia tsy maintsy tonga ny fahafatesana satria izay mandika ny didiny a dia tsy maintsy maty satria fahafatesana no tambiny ota dia ny taominy ihany koa ny taranak'olombelona taty ambon'ny tany mba hanohitra an'Andriamanitra amin'io didy folo izay napetrak'Andriamanitra mba ho tandreman'io andeny ho fakafaka antsika tsara ny tranga anankiray izay tantarain'ny baiboly dia ny ainany Adama sy Eva zany Adama sy Eva raha zambentsika dia hitantsika fa io didy folo io ihany no mifeno voarin'Andriamanitra manontolo marina fa no zantoetra tamin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy ireo lavy tamin'izany izy saingy tena ny didy folo mihitsy no nodikain'izy roa ireo tamin'ny finanany an'izany hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zany fa tsy hoe didy afakory ka natonga azy ireo sy isika tarana ny teoriana hiaran'izao fahoriana sy loza manjo antsika izao ny apokalipsy toko fa 12 ny 7 apokalipsy toko fa 12 ny 7 sy ny apokalipsy toko fa 15 ny 5 apokalipsy toko fa 15 ny 5 dia tsy vakintsika fa ireo andinireo no manam-pirofo milaza fa efa nisy talohan'ny nisy ny Adama sy Eva ary azo lazaina aza fa mbola tany aloha lavitra ny namoronana an'ireo anjely tany an-danitra no efa nisy zany didy folo zany betsaka manko no miteny hoe teo amin'ny tendrombohitra sinay vao nisy zany didy folo zany tsia Jehovah ny mpamorona ary manana fahefana sy hery tsy hay toaina izy amin'ny zavatra ny foronina izay no antony ilazana azy hoe Andriamanitra satria ny atao hoe Andriamanitra dia everina ho manana hery tsy voarefin'ny herin'olombelona kanefa isatana indray no lasa ny ekena izy mivady ny nohony teny ary nomeny toerana mihoatra any Jehovah mihitsy ary nodikainy aloha zany ny didy voalohany hoe aza manana andriamanika hafa teo amin'io fandava ny tenin'Andriamanitra io le voalaza ny Exodosy toko 20:7 zay aza manana andriamanika hafa ny fanaovana andriamanika hafa sy fanaovana lohalarana zavatra hafa ka nanoloany any Jehovah zay efa nandrara mafy azy hoe aza manana andriamanika hafa dia fanompo-tsampy zany tena fijangajangana ara-panahy mihitsy nodikainy zany tetiny le didy fa 7 mandrara ny fijangajangana tsy resaka fijangajangana ara-no fotsiny fa fijangajangana ara-panahy ary amin'ny mampamorona ny Adama sy Eva an'io Jehovah io dia lazainy Lioka toko 7 ny 7 Lioka toko 7 ny 7 fa zanak'Andriamanitra mihitsy i Adama Jehovah zany no rainy ary dia nodikainy ny didy 5 mandidy anajana ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny no teny hoe aza mihinana amin'io hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io anao dia no tsiratsirainy ny teny ray aman-dreniny tsy nekeny le hoe manajany rainao sy ny reninao satana indreny lasa ray aman-dreny nafinaritra azy dia ninoy ny teny hitanao amin'izany fa ny didy folo mihitsy ny tena nodikaina izy ny roa ny didy folo mihitsy no tsiratsiraina izy ireo rehefa nahita mivoankazo moa i Eva dia velom-pitsiritana ary voateo fotsiny izy dia efa nodikainy ny didy 10 manao hoe aza mitsiriritra tsy vitan'izay fa rehefa ny fampiresaka ela tamin'ilay mena rana izy dia lasa nandainga sy nampandainga an'Andriamanitra satria
ny finanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy a no nandrarana azy ka dia nolazainy fa hatrano ny fikasiana fotsiny aza no tsy azony natao to tehalaza zany fa tsy rary n'lay didiko felehibe fa na de mikasika de tsy azo atao tena tiany satana zay resaka zay nanokatra ny lalan'ny fandresen'ny satana zay samy nandainga izy roa teo a nandika ny didy fasivo hoe aza mandainga ary ny fampiampanga ndray a eva sy adama rehefa tonga ny fanadinan'andriamanitra aveo ny loza amin'ny resaka adama de to teny izy hoe ianao ihany eny Jehova ny te hanome avevave ka izany tsy isy zao loza zao loza ny mifantika an-dalàna fa hatramin'ny fitadiavana ny ampanginana an'Andriamanitra mba hanamarinantena de atao avoko vo maika ratsy ihany koa fa azo atao ny fanontononana ao anatin'ny lainga ny anaran'Andriamanitra na ny fahefan'Andriamanitra nodikainy teo a ny didy fatelo mandrara ny tsy hanontononana foana ny anaran'i Jehova tsy nijanona teo ny resaka fa rehefa resy lahatra eva de naka de nihinana kanefa ny ahafaty azy ny finanana an'izany zay ny voalazan'i Jehova vokatra zay de tafiditra tao amin'ny fahafatesana na de mbola tsy maty teoneo ary izy koa de namono ny tenany zany eva rehefa nihinana ary nidikan'izay de namono olona izy nodikainy le hoe aza mamono olona angamo zay ihany tsy namono ny tena fotsiny izy fa namono olona ihany koa nomeny adama koa moa de tonga de nihinana samy namono olona zany izy roa mety imenao raha ilazako hoe nangalam-pihinana ny razambentsika satria naka tsy niera teo mason'i Jehova tamin'ny voankazo efa nofefeny tsy hoanina izy efa norarana hoe aza maka sy mihinana amin'io de mbola naka ihany de nodikainy ndray a ny didy favalo manao hoe aza mangalatra ko aza mety hotarina ndika ny didy folo zay mbola hitsarana antsika io didy folo io satria vokatry ny fantikana izany a no nandroana ny satana avy tany an-danitra ary vokatra zany ihany koa narendrika ny taranak'olombelona rehetra hatramin'izao izany no antony mahamaika indrindra any satana hampandika antsika ny didy folon'Andriamanitra anao ny safidy andika anao sa hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra hanaika anao sa hanao tsinotsinona izany fameperan'Andriamanitra zany sarotra be nefa ny fanarantsika n'zany tsy ho vitantsika zany ary tsy ho marina mihitsika eo anatren'zany noho izany indrindra mila mifahasoavan'Andriamanitra ianao tao am' Jesosy any no nafana ary mbola hahafana mitandrina zany no mifahasoavana mitodia rainy am' Jesosy mitodia ao am' Jesosy de eo amin'ny hevitra masina indrindra am'izao fotoana izao mbola miandry anao izy raha vonina ny akatoy ianao de vonina izy ny andrakotra amin'ny fahasoavany ary anomenao ny famonjena hanoratra ny anaranao amin'ny boky ny fiainana aza manaiky ho fitany satana ianao fa mbola ny didy folon'Andriamanitra ihany no hitsarananao metezanao anahaka an' Jesosy fa raha tia ainareo de tandrina ny didiko izy Jesosy zay mivoalazan'i Jesosy ihany modely tsy ny pastera tsy mpiara-miangona aminao tsy mipitarika anao Jesosy ihany modely Jesosy no tsy mba nandika ny didy folon'Andriamanitra ary afaka mamonjy anao izy raha miazakazaka hoe ho atongony ianao manome anao fotoana indray ny namanao ry sarandrenjatovo mametraka ny veloma mandra-piona tompoko antsany marina amin'ny finoana Jesus
fato opakato reteniso izay manovanifo fa izay ratrizay isany andovaniray kazo ilay fiainana mandrakizay tiao Jesu fa tiankatoana tiao Jesu fa tiako ianao fa ianao no namonjy ahy misaotra anao izay tiao Jesu fa tiankatoana tiao Jesu fenony erinao ompiaino mpankato ka tsy anamarfinifo AWR Téléphone 034 06 797 62 Tiadalana ritsalan fitandremana ny lala ny marina tsy azo lavina fa manome fa afana omariky ilay fity nasehonao teo Kalvari lay didim-pitiavana mitazao amin'ny marina tiadalana ritsalan fitandremana ny lalan ny marina tsy azo lavina fa manome fafana omariky ilay fity nasehonao teo Kalvari lay didim-pitiavana mitaizao amin'ny marina tiao Jesu fa tiankatoana tiao Jesu fa tiako ianao fa ianao no namonjy ahy misaotra anao izay ilay feony fanantenana fianakaviana fon'ny fiarahamonina dia fifaliana ho anay indray ny miarabanao atao tokantrano ato mety tsy ao tokantrano tsonikongamby ianao fa mety efa nietsahany miaraka amin'ny radio fa naizanaiza misy ianao amin'izao fotoan'izao dia mandray tanana anao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana ny namanao Eliansy Ihaja. Hatreto aloha dia mbola torohevitra mahasoa mahakasika izay hahatsara ny fifandraisam-pivady no ifantohan'ny resaka ataontsika. Anio sika dia iresaka zavatra anankiray izay tena isan'ny saripady raha tsy voafehy tsara ny fahalalana azy ary mety hiteraka olana ihany koa. Tsy inona izany fa ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe tempérament ary adika amin'ny teny malagasy hoe fibohy ara-toetra. Izay no andikana azy amin'ny teny malagasy izany hoe fibohy ara-toetra. Elantsika tsy ny avy hatrany aty amboloany aloha fa tsy maintsy ampiasa voambolana amin'ny teny vahiny vitsivitsy sika eto a. Everina mantsy fa ho moramora amintsika kokoa ny
ampiasanan'ireo voambolana vahiny ireo zay efa mahazatra teo aloha ny mandre azy noho ny mampiasa voambolana malagasy zay voaingana ihany na lalantsika azy iarahantsika mampiasa ihany zany le hoe fiboy ara-toetra na ny tempérament fa hatramin'izao de mbola sarotsarotra ny mandika ny endrika isehon'izy ireo amin'ny teny vahiny zay nanaovana ny fikarohany amin'ny akapobeny zany a de mizara roa miavaka tsara ny fiboin'ny olona na ny tempérament ao zany ny atao hoe tempérament primaire ary ao ny atao hoe secondaire tsy afaka ny ho sady primaire ny olona anankiray no ho secondaire tsara fantatritsika izay fa na izy manana n'ilay fiboy ara-toetra primaire na izy manana n'ilay fiboy ara-toetra secondaire ary ireo lafin'ireo indray nefany ambonin'ireo anankiroa ireo de misy endrika fiboy ara-toetra hafa indray a zay mifandray amin'ireo anankiroa ireo araka ny fandininy nataon'ireo manam-pahaizana manokana momba ny toetra eo zany aloha lay antsoina hoe colérique fiboy colérique eo indray ny antsoina hoe flegmatique ao koa ny hoe mélancolique ary ny sanguin avetsika indray mandeha ny colérique ny flegmatique mélancolique ary ny sanguin areo karazany efatra ireo zany a de fantatra fa samy misy amin'ny olona tsirairay fa ny ampahan'ny fatrany ao amin'ny olona tsirairay kosa no samy hafa ary zay fatran'ny tempérament mahabe isanjatony indrindra ny olona anankiray a no isokajiana azy ahoanary no ahafantarana an'izay hiatsa andegna maloha elian somaro azavaintsika kely a le hoe fiboina tempérament satria somaro teny vaovao ihany le fiboina ho anazy izay miresaka azy aza ny hoe fiboy a na tempérament de fironana ara-toetra voajanahary eo anatin'ny olo izy io tsy nambamboarina tsy vokatry ny fianarana natao fa mirona ho azy am'izay zany ny toetra efa ao anatin'le olona mihitsy a hatrany amin'ny resantsika tany aloha efa hatrany ankibon'ny reny mihitsy a no efa nananan'izy io le hoe olona manana toetra primaire zany a raha fitiana de olona eo ny azy ny réactionny na hoe mamaly bontana eo zany raha ohatra ka misy teny ataonao aminy zany a tsy mieritreritra mihitsy izy fa avy hatrany de mamaly tsy mba misy andrasondrasony azy a fa tonga de vavany avokoa ny zavatra rehetra azo lazana koa zany hoe ny olona primaire de olona tsy mba mahatsindry fo tsy miandry fotoana etreretana ny fitsarana ity velany zany a no tena mahafinaritra azy indrindra manoloana ny fitrangan-javatra rehetra satria karazana olona be vava zany zay ny azo amin'ny tena anazy a ny olona primaire saingy rehefa dinihina zany a de misy lafitsarany ihany momba azy satria olona tsy mba mpanao antolo-po izy a fa rehefa viteo ny resaka de vita vetra misy am'vady zany ao atokantranao a tsara ny alalanao hoe le toetra fironana voajararo amiko a za ve primaire aloha fa resaka koa tsika ny amin'ny secondaire manao anandray mampiavaka ny secondaire iatsa somary mifanohatra tanteraka am'le teo le secondaire zany hoe olona mieritreritra tsara zay vao mamaly zany hoe raha ny fijery ny olona secondaire zany a de tahaka an'ireny olona hoe mahatanty soka ozy ny fitentsika mahazatra mahatanty zavatra mitranga tsy mba mora mikirotana izy zany ny tena marina nefa de zao mitsakotsako tsara izy aloha mieritreritra tsara ary mety oloza igny koa de zao hoe miandrikendry toana melezana mafy a izay vao misy réaction mitranga zany aminazy ny lafiratsiny a de araka ny voalaza teo zany a mifanohatra am'le primaire teo izy a olona mpanao andolo-po matetika ny olona secondaire samy manana ny lafi tsara sy ny lafiratsiny zany a lay toetra primaire sy lay secondaire manina moa tsika no miresaka am'ireo averina trano hoe fironana voajanahary ara-toetra izy ireo a ka rehefa tsapanao fa ao anatin'le sokajy sy primaire ianao zany a dia izao fehezina le lafiratsiny ary raha ao am'le sokajina secondaire ianao a de izao fehezina koa le lafiratsiny fa samy misy lafiratsiny izy a de samy misy lafitsarany mety isy olona tokoa zany elian zany zao eritreritra ao tokantrano hoe io ary ianao fa ianao tena primaire mihitsy ianao zay ny mahatonga ny problema atao trano ato
de ilaza koa ndra hoe ianao secondaire io mihitsy ny tena mahatonga ny olana mahatonga ny tsisy fampiresahana tsara totokatrano raha tsorona zany de hoe misy ratsy tsara ve am'ireo isa zany tokony ho toetra ananany olona tokony ala ve ny secondaire ho primaire sa tokony ala amin'ny primaire mba ho secondaire araka ny nanarahantsika azy teo a de toetra voajanary fiboy raha toetra voajanary tempérament voajanary le izy isika zany a tsy afaka hanovantsika mihitsy eo am'izay lafin'ny tempérament primaire na secondaire zay fa hitantsika teo hoe samy misy lafi tsarany sy lafi ratsiny le izy le primaire zao a le hoe raha vo domina izy de avy de mandona avy hatrany avy de mamaly avy hatrany zay zany toetra mampiavaka an'le primaire le secondaire raha domina izy de tsy avy de mamaly fa hoe tsy ho azoko anga ianao ndray andro any miandrikendrotoana de ny lafi tsara n'le primaire indray a rehefa vitany azy ny afaka teo ny fony miteniteny mafy eo izy zay ny fomba fisehony matetika alany eo ny fony de zay mijanonatra eo koa ny azy fa ny an'le secondaire de mety tsy mamaly avy hatrany eo izy fa manao andolo-po izy hitantsika tsara zay lafi ratsiny sy lafi tsarany zay de ny tokony atao zany a fehezina le lafi ratsiny a eo amin'le toetra voajanary efa anananao fehezina le izy de am'izay fotoan'zay a le samy lafi tsarany eo aminareo mivady sisa zany a no miseho ny anankiray zany zay bangy eo aminao zany de ianaranao ary izay a mila faretana zany ary zay ny antony ianarantsika an'le zeto hoe fantaro tsara zany toetranao a de jereo zay lafi ratsiny tokony fehezina tsy hitondra olana ao atokantrano ao zay no antony resantsika n'ity fandarany ty eny ary raha hitanao zany hoe primaire ny vadinao a de jereo le lafi ratsiny eo amin'ny fiainany a eo am'le toetrany a de ampio izy hiala am'izay le hoe toetra ratsy eo anatin'le maha primaire azy zay zaro izy mba andinika tsara aloha vao mamaly a satria zay moa le toetra maharatsy kely ny primaire ny secondaire indray a lay mitahiry lolo-po zavatra efa tamin'ny heritaona mbola tadidiny ihany mandraky teny androany de anjaranao ndray zany a vadiny no manampy azy a mifampikomprendre oziny malagasy fa tsy avy de mifampitsara avy hatrany na tonga de mamaky ady avy hatrany satria tsy mifanaraka amin'ny toetra zay tetavinao a ny toetra eo amin'ny vadinao de zay ndray no amarana antsika ny fiarahantsika teto androany a manao mandra-peona manaraka indray Elian sy Iatsa radio feo ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana hinona fa nalalantsika zavatra be dehibe ny fianarana nataontsika teto nandritran'izay andro vitsivitsy zay anisan'izany ohatra zay voalaza amin'ny marika toko fafito marika toko fafito zay natokana ho atao tsy anjery mihitsy fa tsy ny zavatra avy eo ivelany zay miditra ao anatin'ny olona ny mahaloto azy fa zay mivoaka avy ao anatin'ny olona ny mahaloto azy zay le tsy anjery a de nazava tamintsika fa tsy resaka sakafo ara-baky teny resahana teo fa resaka ara-panahy mihitsy matin'ireo fombafomba ivelany zay navadika ho lalàna mihitsy tsy maintsy ainan'ny olona ny fariseo ary ny tena antony de le izao ao anatiny tia metraka ny maha izy azy bebe kokoa hatrany hatrany amin'ny fametrahana lalàna tsy maintsy ajaina ny mpitondra fivavahana fahiny engane mba tsy ho takan'izany amin'izao fotoan'izao ny anarantsika teo aloha tany amin'ny lesona tany aloha fa ny fifandraisana amin'i Jesosy no mahatonga ny olona anankiray hamovo tsara eo amin'ny fiainany ary ara-baiboly zany raha misaraka amiko nareo dia tsy mahay manao ninenina ny mifanohitra amin'izany mantsy ny nataon'ny fariseo a ny famoronana lalàna be dehibe tsy maintsy ajaina ary
arahana maso mihitsy zay tsy manajan'izany zany ny fomba hatonga ny olona tsirairay hamovo tsara teo amin'ny fiainany. Jesosy moa tonga tetỳ ambonin'ny tany mba hampiseho ny tena marina eo amin'ny fomba hanarahana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandro. Nanamarika ny fiainan'ireo mpiatsara velatsy ara-pivavahana fahiny ary nahitsiny Jesosy ny fanajana fomba fotsiny avy eo ivelany fa ny ao anatin'ny fony dia maloto, ny fiainany miafina dia maloto. Mitovy amin'ny mpanompo sampy any anie izany. Aka ohatra isika rehefa manatona mpimasy ny olona anankiray mpanompo sampy izay matoky azy ireny dia asainy manaraka fombafomba sasatsasany tahaka ny hoe mitondra kolamena, tantely sy ny sisa sy ny sisa. Tsy mitaky afa-tsy izay izy. Rehefa vitanao zay dia mahazo zay tadiavinao avy any aminy ianao. Dia betsaka koa ny manao tahaka an'izany, mamorona fombafomba sarotony amin'ilay fombafomba ivelany fa tsy mivakoloha amin'izay tena vokatry ny fifandraisana amin'Andriamanitra any anaty. Ary mahatonga an'i Jesosy miteny hoe tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy, izay mivoaka avy any amin'ny fony mihitsy no mahaloto azy. Ny anarantsika teto izany ary isaorana an'Andriamanitra fa nazava tamintsika reny fampianarana nataon'i Jesosy ireny. Maromaro izy ireny ary natonga Jesosy ny teny hoe ny fanaon'ny olombelona ve no ajainao sa ny didin'Andriamanitra. Misy tamin'ireny fombafomba ireny mihitsy mantsy no lasa mifandipaka mihitsy amin'ny didin'Andriamanitra ary nanasanantsika manokana tao anatin'ny lesona mba samy andiniantsika tena. Amin'ny maha-olona antsika tokoa anie dia mirona amin'ny fanaovana zavatra mba azona sitraka amin'ny hafa isika, na dia fantatra aza fa tsy sitrak'Andriamanitra izany. Ndia mitady fomba be dehibe hanamarinana an'izany, kanefa ilay Andriamanitra mahita ny ao anatin'ny fotsika lalao, mahita ny toe-tsaina manosika antsika dia mitsara antsika arak'izany ihany koa. Dia saina isika hividy ilay boky antsoina hoe ilay fitiavana mandresy. Ilay fitiavana mandresy tena manampy antsika amin'ny fahatakarana izay tiany Jesosy ambara amin'ny fampianarana rehetra izay nataony. Azontsika atao no mividy izany amin'ny mpampely boky Adventista na amin'ny foibe fampelezam-boky Adventista izay akaiky antsika. Ka rehefa mividy an'io boky io ianao dia jereo reto toko manokana ireto toko 270 makasika ny lova-tsofina, ny toko 770 izay mitondra ny lohateny hoe fefinarodana ary ny toko 470 mitondra ny lohateny hoe ny teny famantarana. Samy ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy. Hamitianantsika izay ny anarantsika hatreto nandritran'izay andro maromaro izay dia manasanao hamaky izay voalaza ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila 7:300 ka hatrany amin'ny 7:300, 7:300 ka hatramin'ny 7:300. Manampy be dehibe atsika ny famakinana io boky io. Eo anivony mpanaraka ny tompontsika ankehitriny, izany amin'izao fotoana izao, ireo izay milaza azo kristianina zany tahaka ny fahiny ihany, dia manao ahoana ny fiparitaka io fahotana sarom-patarina sy mamitaka io. Inona re zany? Impiry ny fanompontsika an'i Kristy, ny fifandraisantsika samysika no voalotony faniriana miafina hanandratra ny izaho sy ny faniriantsika mafy ho dirain'ny olombelona. Tena fitaka io, tena fitaka mahatsiravina izay ilana vavaka fifadikanina mihitsy no hoe manao zavatra anankiray mba ahazo sitraka amin'ny hafa na ahazona tombontsoa dia mamorona lalàna mihitsy aza. Toy izantsika ny fitiavana ny izaho, ny faniriana fomba mora kokoa no izay nitendren'Andriamanitra no mitarika ho amin'ny fanoloana ny fitsipik'Andriamanitra ho amin'ny hevitra ny foronon'olombelona sy ny lova-tsofina. Ny fitiavana ny izaho, ny faniriana fomba mora kokoa no izay nitendren'Andriamanitra. Zany no mitarika ho amin'ny fanoloana ny fitsipik'Andriamanitra ho amin'ny hevitra ny foronon'olombelona sy ny lova-tsofina. Zany ilay toe-tsaina manosika ao ambadika ilay famoronana fomba sy lalàna. Toy izantsika
dia nataon'i Kristy ho an'ny mpianany niteny fampitandremana hoe mihevera ka mitandrema ianareo fandrao azo masirasira ny fariseo. Ireo toetr'ireo no lazaina hoe masirasira ny fariseo eto. Ny zao izay manosika, ny fitiavam-boninahitra, ny faniriana hanana toerana tsara, misy tombontsoa tsara, fa tsy dia mivaky loloatra amin'ny tena fampandrosoana n'ilay asa izay ho atao. Mihevera ka mitandrema ianareo fandrao azo ny masirasira ny fariseo. Toizantsika ny vaky teny, fahadiovampo ny fivavahan'i Kristy. Ahoana hoe fahadiovampo. Ny fireheta-po ho an'ny voninahitr'Andriamanitra no anton-javatra no voleny fanahy masina, ary ny tena asan'ny fanahy ihany no afaka hamboly an'io anton-javatra manosika io. Ny herin'Andriamanitra ihany no afaka mandroaka ny fitadiavana ny tombontsoany izao sy ny fiatsaram-belatsia. Io fiovahana io no mariky ny asany. Rehefa mamono ny fitiavatena sy ny fizaozahoana ny finoana, rehefa mitarika antsika ny voninahitr'Andriamanitra fa tsy ny any tenantsika, dia fantatsika fa ara-dalàna ny zavatra rehetra. Tena ho averintsika izay teny izay. Io fiovahana io no mariky ny asany, mariky ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny olona anankiray. Rehefa mamono ny fitiavatena sy ny fizaozahoana ny finoana, rehefa mitarika antsika ny voninahitr'Andriamanitra fa tsy ny any tenantsika, dia fantatsika fa ara-dalàna ny zavatra rehetra. Raha io mankalaza ny anaranao. Zany no feo hirindran'ny fiainan'i Kristy. Ary raha manaraka azy izaho, manaraka azy ianao, manaraka azy isika, dia izany koa ny feo hirindran'ny fiainantsika. Mibaiko antsika izy handeha toy izay nandehanany koa, ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny. Ireto ary misy fanontaniana izay natao hifanankalozantsika hevitra meloana isarantsika. Inona ny fomba fanao kristianina izay hitanao fa manampy amin'ny fiarovana ny fo hadio? Ary misy fomba fanaontsika ve izay mahatonga antsika kosa hihevitra fotsiny, hivavaka amin'ny fomba eo ivelany fa mifanipaka amin'izany eo am-po? Ny fanontaniana faharoa izay hifanankalozantsika hevitra dia ity: iza ireo olona toa maloto amin'ny fiarahamonina misy anao? Inona no azonao atao mba hanitonana azy ireo akeo amin'ny filazantsara? Eto dia mahatsiaro ny tenin' Jesosy hoe, izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia mitaona ny olona rehetra hanatona. Tsy ianao no manova olona, fa Jesosy. Ataovy izay hatonga azy eo akaikin'i Jesosy, dia Jesosy no hanova azy, satria tsy ianao no manova azy, ianao aza tsy mahay manova ny tenanao. Ny zavatra fahatelo izay angatahana antsika mba hifanankalozana hevitra dia ity: eritrereto eo amin'ny kilasinao ny zavatra azonao atao mba hampiroborobo ny fizarana ny filazantsara, ampiray vodorindrina aminao amin'ny fomba tsotra. Manaraka dia ity: asaintsika maka izay voalaza ao amin'ny Marka 9:1-10, Marka 9:1-10. Ny namahanana namahanan'i Jesosy ireo vahoaka tokony ho 4,000. Manova zavatra eo amin'ny fandraisana ny hevitra ireo an-dalan-teny ireo ve manjentilisan'ireo vahoaka ireo? Nahoana izany ny tsy tokony hanova zavatra tokoa? Tamin'io fotoana io tokoa mantsy Jesosy tsy nijery hoe iza amin'ireo mpanaraka, iza aminareo manaiky, iza aminareo nijentilisa, iza aminareo ny jiosy. Tonga hamonjy ny olona rehetra izy. Misy fifanankalozan-kevitra angatanantsika amin'izany fanontaniana mipetraka izany. Ary farany, ahoana ny arovantsika tena amin'ny faniriana hanandra tena ao anatsika ao, izay toa mandeha ho azy amin'ny mahavoary lavo antsika. Hitondra fisaintsainana sy fanapa-kevitra entitra amin'ny tsirairaina izany. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.